Naita dia hoan'Andriamanitra iray ihany no ahafahan'ny fitsoavagn'olombelona. Ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko dia ça fait 10 taona ako any tsy mihinana crevette. Tsy fantatro inona ny tsiron'ny langouste sy ny crustacé. Fa ny crevette efa fantatro izay efa mihinana. Fa ny sisany tsy fantany nefa vadiko poisonnier. Dia zavatra nataon'Andriamanitra tamiko dia inona ty tamin'ny izaho mbola bevoka zany vadiko miteny hoe ianao misy izy mandeha sekoly mivavaka manao hoe manan'Andriamanitra nefa tsy mihinana crevette. Dia nahatofoka anazy zany le teny vadiko dia nandefa message tamin'ny pasteur hoe zaho avadiko miteny anao hoe maninona ianao mivavaka nefa manan'Andriamanitra nefa tsy mihinana crevette. Dia io izy pasteur hoe asely anazy io izy fa misy Andriamanitra dia hohaniny crevette fa sitrana ianao. Dia tavina mbola bevoka zany mbola natahotra mbola tsy nisaha fa nana finoana fa ho sitrana fa mbola tsy saha aloha zany mihinana anazy. Dia izaho noteniko anazy hoe raha mihinana crevette ho aza dia ianao ve hoa ino an'Andriamanitra inoko io. Eno izy raha hitako hoe mihinana crevette ianao. Rehefa niteraka ny maheoana amizay moa zaho il y a pas longtemps, il y a peut-être 2 semaines, mitondra paella izy. Dia andefa mizava amin'ny pasteur hoe mihinana crevette ho aza androany dia aseko amin'ny vadiko hoe misy mihitsy ilay Andriamanitra tompo io. Dia alohan'ny mihinana ilay crevette izy hoe zaho izy tsy hitondranao amin'ny hôpital. Efa miprevenir anao tsy hitondranao amin'ny urgence raha ivontovonto ny tarehanao. Zaho efa sitrana fa hohaniko ty dia atoroko anao tsara hoe misy Jesosy misy Andriamanitra. Dia hoy izy hoe andao hohano izy. Dia fa ianao ve hoa mitenir an'ilay promesse nomenao anahy. Hohano izy ilay crevette dia avy eo tsika mahita anazy. Dia lasa mihinana an'ilay crevette dia nandrasany mihitsy 30 minutes mba hiagir izy ilay crevette sao dia mbola hivotovoto. Dia andrasany eo tena dinidininy surveiller mihitsy sao dia hivontony masika na zaho tsy hoantinao tsy hoantinao any amin'ny hôpital zany fa sitrana fa mihinana crevette. Dia miteneniko amin'izay dia ahoanao fa efa 2 heures 3 heures après tsy misy mihinana mihitsy ela tena laniko hatramin'ny farany. Dia izy hoe tsy marina izy fa mety renao izy rehefa avy miteraka l'allergie izy indraindray miova rehefa ny vatan'olona avy miteraka izy indraindray miova. Tsy mampanina na dia mitena an'izay izy fa misaorako Andriamanitra nanafaka satria efa 10 ans tsy mihinana crevette sy ny crustacé. Dia raina Jesosy. Alleluia.